Ary amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny fikolokoloana ny vatana fanatanjahantena izay anaty trano izy ity miaraka amin'ireny fitaovana moderna ireny izay efa saika mahazo vahana ary mampazoto ny malagasy ny manao izany ka hoentina aminao ary ao anatin'ity fanadihadiana ity ny atao hoe tsirony izany fanaovana fanatanjahantena anaty trano izany. Efa tena mahazo vahana eto amintsika ary mahaliana ny malagasy maro ny mikojakoja vatana amin'ny fanaovana fanatanjahantena anaty efitrano amin'ny fampiasana ireny fitaovana moderna ireny. Araka izany dia tsy mitsahatra mikarika zavaboahatra ny ho an'ny mpanao fanatanjahantena ireny toerana ireny ka isan'izany ny boutique sanitaire etsy Antanimena. Ity arantsika amin'ny sary ity zao dia ilay antsoina hoe renforcement musculaire, fanamafisana ny firafitry ny vatana toy ny lamosina, ny ranjo ary ny triceps. Eto indray dia ilay antsoina hoe cardiofit, manatsara ny fitepon'ny fo sy mampivelatra ary mampatatsaka ny vatana. Isan'ny zavabaovao ihany koa ilay antsoina hoe body bar, fampiasana fitaovana fonjam-by hanomezana aina ny ozatra mandrafitra ny vatana. Ny sabotsy 17 febroary zao ary dia isy ny andrana maimaim-poana ho an'ny daholobe atolotry ny boutique sanitaire Antanimena manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 2 sasany. Ny voalohan'ny volana marsa 2024 kosa no anomboka ny fampianarana ho an'izay liana amin'ity fanaovana fanatanjahantena anaty efitrano ity. In the air to heal the nation, getting you high, no hesitation. So off the chain, no complication. Take another hit for inspiration. Legalize, don't criticize. Dia iny fanadihadiana mahafinaritra iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho mandram-pioana ho amin'ny herin'ny notoizao indray isaorana betsaka ianao tany tokantrano nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niarany asa nanatosany fandarana tamin'ity androany ity teo ny namana Andritsina Patrika nandrindra ny sary teo ihany koa ny namana Bosco Rasolomenjanary napitany sary tany tokantranontsika itany dia izay ary no masaka azy narosy fa dia manome fotoananao indray ho amin'ny herin'ny notoizao. Veloma tompoko.